eto mbany eto no hitako sarymitana eto tsara e amity lahy miditra amin'ilay anankiray io a de tsy mivoaka amin'ny telefona fa mandeha ety de efa directif fa mandika efa tara azy io de amin'ilay phone ray lahy miditra ary alefa sao le message sora izy mialatsiny salama daholo aloha mialatsiny a mialatsiny fa niasina somary tara le fotoana sa mbola misy zavatra somary nanahirana kely septembre tsika io zany fa da volana maizina ty amin'ny fosa tsy hay ty na ho septembre na ho octobre rosy a de tonga le fotoana amin'ny volana septembre tsika zao a tamin'ny farany teo ny teny taminareo hoe iresaka momba ny miaramila sy ny mpitandro filaminana a tsy mbola iresaka an'izay aloha androany ny antony a de mbola misy fanjevona kely ao anatiny ao a ka mba ho fiarovana sécurité an'le bandy miaraka amintsika ao a de aleo aloha tsy avoaka le resaka zay tokony natao androany fa mbola hijanona ihany a mifanairana antsika mba hifo tsy ho tonga saina tsika malagasy ny resahako ary de mbola mila koa tsika mbola mila nizay no mahatonga eto hoe mbola mila ampatsahivina koa ary tsika satria tsika tena mora manadino zay ny tena défaut be atsika fa alohan'izay rehetra zay aloha de iresika kely a momba ny misy ty momba ny barea satria tsasarotra ny hoe andeha anadino kosa aloha hoe resaka barea barea misaotra ny ekipa rehetrarehetra na ny remplaçant ny ekipa zay nylalao a mba nitondra ny malagasy izy nareo mba nitondra ny malagasy mba miplanina kely hoe mba faly a anatrika an'ireny finaly ireny tsy misaotra ny FMF ako misy ny antony an'izay maraka tsara ny tantaran'ny FMF de mahafantatra ny antony eto a misaotra olona roa tao anatin'ny barea io misaotra manokana izy lahy izy mirahalahy de roro io roro a zay nanao ny asany amin'ny mahakotra azy mihitsy satria tsy moramora mandahatra joueur mbola tsy milalao a sy nefa eo ambony terrain misaotra amindreo roa amin'ny ekipa zay nalahany teo ambony ndraiky amby folo teo ambony terrain ny fomba nanamboarany azy fantatra fa misy zavatra tsy eto tao a ainy nanamboatra azy zay no sorako amin'ny roro ary izy a nataony tena hoe amin'ny mody roro mihitsy fa tsy amin'ny modiny ohatran'le anankiray amin'ny modiny dipoy fa tena mody roro raha malagasy ny olona faharoa misorako teto a de ny gardien de but Togdo zay tena nanao ny asiny ary izy isan'ny tena nitondra atsika tao amin'io quart de finale sy de tena zany hoe za manana championnat ato an-trano zanako io zany rehefa teo tompon-takina de simple discipline sy ny respect égal champion ny joueur tsy afaka manao mihitsy hoe zay tiany atao na ivelan'ny terrain a na ny ambonin'ny terrain azonareo de tafavoaka io zay fotsiny zay cléan'io ary ny joueur tsy mila mandeha hanao star any ambony terrain hoe andeha kaposteur de hanao star ireny star hitantsika reny Messi Neymar etc Ronaldo ny sofra reny voa lasa star fa aza mbola manakandreny fa baolina boribory aloha jerena matitra atao zay ny anatra ho an'ny ary tena zay tsy adinontsika de zao iny tsy hoe resaka hoe niveau hoe tranina na canne na on s'en fout fa match iny a ary teo en face Maroc zay fantatritsika tsara na ekipa A na ekipa B Maroc manenjana zay le fisorana kely amin'ny barea zay tsika hiditra amin'ny raharam-pirenena am'izay tsika de zao za tsy fantatro na hoe prioritaire na tanjona na but na urgent zay filazantsika azy fa ny ilaina de zao mila miala rajoelona sy ny firongony
zay ny tsara fantatro fa aza mody fanina aza manao be marenina dia aza manao jamba mahiratra tsika tsy maintsy esorina io raha malagasy eo tsy maintsy zay ihany ny solution antsika raha te ho tafavoaka satria voalohany tsy malagasy io bandy io tsy malagasy io lazaina fa président lazaina fa filoha lazaina fa leadership lazaina fa champion lazaina fa dia sixième dan etc zavatra alatra zavatra vidiana daholo zany zavatra notanisaiko aminareo zany zay no nanaovany azy ary io efa olona tsy mijery nazy zareo tsy mijery tsy miraharaha zay malagasy zany reo na ny fomba malagasy na ny finoana malagasy na ny sotoavina malagasy tsy miraharaha an'izany reo ny ataony dia mamboly fiainana mampifampiororona ny vahoaka malagasy zay no ataony dia mandavaka volamena mandavaka ny harena amin'ny malagasy eo ary ny tena loza dia mitady anao ino ty diaviny atao mitady anao hitarika malagasy hifamono andeha hifamono ampitoerana eo dia izy zarazara zay ny tadiaviny atao io tsy ao anatin'ny lohany mihitsy zany hoe io anefa firenena imbolona nge io no Madagasikara io ny mivarotra tanindrazana moa zany iny efa tsy lazaina intsony miantso ny vahiny manome ny vahiny manome vahana ny vahiny zany mango ny fotoana zany dia ho lasa tompo-tany le vahiny dia anisakitsaka atsika malagasy eo nefa tsika malagasy io tena tompony Madagasikara io zao tsika ny mila miarina zao tsika mila mamahany olana ao amintsika io aza mety ampanofisina fotsiny dia iny dia lasa mandrevy daholo dia omena fety atsy ireo dia omena fety aroa dia eo variana asiana festival ry dia eo variana dia mandiha iny fitazantsika mandiha tsy afatavony eo fa reo olona reo io fitondrana io reo tena mangalatra miaraka amin'ny vahiny reo niarenantsika malagasy ary tsy niarena ihany fa na olona olombelona ohatra antsika zao raha olona raha amidiny amin'ny vahiny niarenantsika teneniko zany na tanety na an-dranomasina aza adino fa ny kely masina mbola mitrandraka izy ao amin'ny ranomasina ao na ny atsimo na ny avaratra niarenantsika io tsy ho lany io Madagasikara io tsy ho laniny io volamena malasadalany-jareo io tsy lanin-jareo io fa anjarantsika mba tsy stopena amin'izay nama stopena amin'izay reo tsy aleo hoe mba raisitsika zato isan-jato le arenantsika dia iny ny iainantsika eo avy eo manangatana zay te hiarasan'ny malagasy zay lasa lobe moa zany lasa ohatran'ny après zany zavatra resako zany fa lasa aloha fa ny zavatra hoe après resako amin'izao sotsika amin'teny zao dia ny zavatra isy raha ohatra ka tena hoe avelantsika anjaka io fitondrana io ireo mponao politika reo satria moa zany zay le izy hoe politika natao Madagasikara miseho azy mahay politika daholo fa reo mponao politika maloto reo mihitsy manimbatsika ary io na ao amin'ny fitondrana io na ao amin'ny mpanohatra tandremo ao amin'ny mpanohatra koa ny tena misy mody manohatra fa maika mamotika an'le firenena ka mba sainy kely amin'izay reo olona sainy kely amin'izay maro samy misaina kely raha vahoaka malagasy inona andeha atao hijery fotsiny sa hizaka lavo isaky ny mandeha eto fa raha ohatran'izao ny situation ny zavatra mitranga amin'ny ohatran'izao ny zavatra hitranga après ny ainanao dia zao mialatra dia ny kolikoly ny violence ny drogue ny von'olona ny eritreritra moa zany tsy lazaina intsony efa teneniko teo
zay ny anjaka ao Madagasikara ao ary tsy hoe andeha any amin'ny faritra zao any amin'ny zavatra i ville par ville io amin'izay fotoan'izay fa lazaiko anareo reo ny tany saiko reo niaratra ny kolokolo ny violence sy ny rerena ville par ville ny iainana rehefa avy eo jereo ny Haïti io Haïti ary mbola hoe tena gangigangy fa ny tena mitovy amintsika io ny tena mitovy amintsika dia io Salvador io hoan'izay tsy mahafanta dia mijery fa tsy haiko na documentaire na maka anisany dia hita anisany eo ahoana ho any zany Salvador zany dia io taninareo io ka samy maka saintsika kely samy maka saina kely mihitsy aloha mbola misy ny fotoana kely tsy hoe maminavinany ratsy efa ahoana zany fa tena hita baribary mihitsy hita baribary no avin'ny Madagasikara raha zao situation zao raha izao no mitohy fety dia drogue dia pozina dia hoerahoera zay fa jereo mahazo an'ilay vahoaka anie jereo mahazo an'ilay vahoaka aza mijerena taminareo fotsiny fa raha mbahazonareo an-tsaina za mahazo vaovao fa raha mbahazonareo an-tsaina hoe inona mahazo ny olona any amin'ny faritra any mahazo ny olona any amin'ny any ambanivolo any mandositra daholo nareo manana ekipa mandeha mijery any manadiadiny zavatra misy tena mazana nitsaratra nanontaniako voalohany olo dia hoe fa ahoana moa mahatonga an'ilay olona zay no nampinaoviko an'zareo nahoana mahatonga ny olona tsy hezika misy fa nahoana ilay fiainanao dia Antananarivo moa zany tena be dia be ny nandeha ankoatra ny faritra fa mahagaga dia zao le izy zany le olona le zareo ambony eo nefa tena mpanao business efa tena efa avoleta kolikoly avy nisy ny business avokoa avoleta eny efa ao reny tsy mijery ambany intsony dia miainy izy hitantsika mandehandeha reny ny olona aminaraka koa dia mahatonga antsika mahita olona mbola be dia be mandeha amin'ny tomobile sy ny anina dia ilay mpiasam-panjakana mpiasam-panjakana koa zany dia tonga dia kolikoly daholo tena teneniko mihitsy 99% manomboka any amin'ny mitazona parkina ka hatrany amin'ny barao farany ambony dia manao kolikoly daholo dia mandray volana espèce zay mahatonga ny olona mbola manam-bola dia mbola afaka manao katsy makarona afaka mihetsika tsy afaka manao zavatra atsy latsinainy ka hatramin'ny zoma latsinainy ka hatramin'ny sabotsy milamina tsara feno vola afaka mirevy tsara ny afaka mandamina tsara maka mirevy ny weekend ary misy ary tena mba afaka mirevy isakariva amin'ny vola raisina isanandro zay mbola tonga mbola mahatonga ny mihodinodina eo miodikodina eo ny tena tsy manana hoe mitsintoka moa zany intsy lazaika zay mbola hitantsika mahatonga hoe ary olona le olona tena tsy mihetsika misy satria mbola misy betsaka ny kolikoly dia mbola mihodina amin'ny vola ampiasaina amin'ny vola misy amin'ny vola zay fa raha hoe tena fiainana mahazaka avy anao zao fotsiny aza azo ny drala ihany mahazaka avy anao ohatra hoe tena zavatra misy indresako mahazaka be zany ianao zao miainao zao hoe hidiran'ny olona ny ao an-trano raha keten'ireto le manam-pahefana na aloha ataontsika hoe manam-pahefana aloha hatrano zao misy civile misy gendarme misy gouverneur misy sénateur mianao raketan'ny olona no nataony daholo zay nitondra teo nytiako tenena hoe samy mifilifily tao daholo azoko tenena mihitsy ary hoe samy namita bahoaka zay nitondra teo fa tsy nisy ohatran'le ty ety sady mamitaka mamono mamosavy no mamono ny zana-bahoaka zay tsy mbola nisy n'izany mivarotra nosy zany tonga dia mivarotra nosy anankitelo efatra 5 raha sy tamin'ny ty rajoely ty misy ny zanaka folo teto zanaka folo mitondra teo aloha teo misy nanao afera misy ny maherisetra fa ny an'reto tsika amin'izao fotoana zao sady ny zanak'olona nampena amidy na atosorona ny amin'ity rajoely ty ny adala zany dia zao ny aza ny vola isy le super président vola ihany fa zao misy ny tsy voavidy vola rajoelina misy ny tsy voavidy vola anontany lilison fa vao niainana zany izy fatan'izany
izy ty mandroatra misy mandroatra ato misy miteny eto tena marina ao amin'ny mpanohatra va ao amin'ny mpanohatra mihitsy ny tena misy manao vinanitra io tsy vao zao akory nahitan'izany jereko meko ohatra fotsiny nareo ohatra fotsiny jereo base tuliard teneko nareo problème amin'ny base tuliard misy mpanao politika mpanohatra mandalo ao tuliard dia iny manome vola kely manolotrolotra vola kely ho an'olona izy amin'io zany iny tena by zany tsy teo adino amin'ny katesisy amin'ny fitenitsika tsy teo adino amin'ny katesisy izy dia mandalo izy dia manome vola olona dia manome vola olana anankitelo anakefatra eo dia miantso ndany mitenenina tsy manaiky base tuliard io mena vola olona reo itenen'izany dia lasa manangona olona mandeka misotro bekisa kely dia lasa manao fety kely dia manangona olona iteny izay andao hitabataba misitsika fa ho alefa any aminareo ny tele dia mitenena dia mitabataba itsika tsy manaiky ny base tuliard zay tsy aleto raha tsy maty na ho vonoina ary zay tsy aleto noho ny tonga nefa ny gendarme tapitra mandositra daholo ihany zay ny zavatra misy ary zay foana nisy zay zavatra sinema hitanareo zay dia hitanareo indroa isam-bolana dia jereo hatran'herinany manomboka amin'ny teresaka base tuliard ty jereo isaky ninona misy sinema zay am'izao fotoana zao mbola misy hoe association hoe atoko mbola mandady dia mbola mangataka amin'ny fitondrana ihany vakiko eto misy vakiko eto ireo fikambanan'ireo le ino tena izy fikambanany be ny tanàna ny Atsimondrano dia tonga dia mita aleo masina fihavanana dia hovaina amin'ny fanaovana politika fenao hoe hiavana amin'ireo bandy ireo inona ny tsy efa nataon'ireo efa nataon'ny baba zay ny ataoko hoe azavoan'ireo ihany dia zay vao tsy mahateny dia mbola misy mino ihany amin'izany hoe misy le démocratie fa miempotra fotsiny le izy voatretrika démocratie amin'inona misy Madagasikara nareo Antananarivo ao zareo fa nanaovany rajoelona nareo ny Antananarivo amboariny tsara ny lalana iny ankany Ivato iny mankany amin'ny Ambody Fasana iny satria any ny tanànany io tanàna fefy be io tanàna ny rajoelona io nanaovana afimanga io io lalana tsara lazana fa otorotoritra ny tsy fantatro tsony io ary io eritreretiny nanaovana vilao amin'ny Barea io ao lisany anaovana asainao gardien isany ary miteny Barea tandray midikiditra amin'ny otrany raha hanao an'izany izy tonga dia trano mitresaka ho azy no hitany isany io lalana nitokanana io tanàna ny rajoelona io zay ny ao Antananarivo ny Toamasina tsy azoko mihitsy ny Toamasina tokony tsapan'ny Toamasina mihitsy zany i Vato bleu tsy mila silamo izy amin'ny tany ny vidiny fa mitabataba fotsiny le mponina may tarivo zao tarivo dia zay tany Toamasina zany resaka any betsaka ny azo kiresana fa tsy afaka hotenen'eto daholo fa mampatsiahy fotsiny zany fa tsika na dia hoe efa vonona ary tsika ny akamaroantsika fa raha manao manifestation vao misy manifestation ny diaspora na olona roa azy na olona roa fotsiny aza nisy zany dia efa tsy zakan-jareo fa tonga dia mifampitelefona hitinareo ve zao ve zay fa tena miondrika dia mandrositra ireo fozy ireo tiara tsy manifestation zavatra nandalika eto tsy manifestation fa mifankahitany an-dalana fotsiny tonga dia mandrositra le fozy mandrositra teneniko anareo zany naina vazaha iny anontany izy fa mbola velona tsara izy zany mandrositra mipita mandrositra mahita mifanena aminay anontany izy fa mbola velona izy iny ko zao ho an'ny tanindrazana
hoan'ny vahoaka malagasy voagetsa tsy mankataka hoe ary tsy miangavy nahatongavantsika any manifestation hoe betsaka atao ke manifestation farany antro io a manifestation farany io a le 20 septembre tsy maniry a samy olon-dehibe tsika ary samy malagasy samy tonga saina angambany nisika ty lefa tonga ty reo a na tonga tatsika tamin'ny herin'ny tenatsika na tonga tatsika hoe noho miasa noho ny fianarana na hoe par chance raha tonga tatsika dia hoe lasitsika lasa mila ravinahitra fa amin'izao fotoana izao tsy zany amin'izao fotoana izao a mandositra ny firenena azonareo mandositra n'le Madagasikara hitanareo normal ve zany fa tsy misy hoe andeha hanao ino ty izy hianatra hiasa sy ny namany dia zay azonareo an-tsaina ve hoe mandositra ny taniny a tsika tsy amin'ny gera akory mandositra mitsoaka an'le firenena et par tous les moyens maranako an'izay resaka mampalahelo zay a verina kenany Ambohimalaza io moa zany hatramin'izao zany dia mbola mitony tantara mbola misy miverina marary a dia efa misy koa moa zany ny maty fa ny farany zany dia misy nytyle hoe nangataka ny mpanohatra mpanohy Evasanina misy 7 zareo dia ny 4 ohatran'ny mpanohitra Evasanina ny 3 angatana ao raisin'ny fanjakana fa au fond zany izy vaovao farany dia hoe tsy nanaiky ny fanjakana za aloha tena za manokana ny aviako a le annonce fotsiny dia efa tonga dia flou teneko sy teny namoaka an'le fanambarana io zany tsy fantatra gaga ihany hoe fangatsy maninona ny olona ray no miteny fa maninona sy raha niaraka miteny teo miara amin'ny latabatra eo dia miara miteny daholo fa rehefa nanadiady a ity resaky ty efa andresana tamin-jareo tao a dia efa fantatra fa ho lavina dia maninona mbola no annonce ihany a satria fe te ho fantatry ny vahoaka hoe mikarakara zavatra efa andresana izy a dia efa nilavina indray dia maninona mbola navoaka indray dia diovina ny lohan'ilay vahoaka rehefa hoe tsy misy ambadika politika io ny olona manaiky an'izany dia tonga dia olona kely loha diovina fotsiny ny lohan'ilay vahoaka tsy misy resaka politika io fa inona resaka ino ty resaka Robin des Bois fa tokony tsy fandrebireby mihitsy zavatra mazava ho azy zany fa misy resaka politika zany mampaleo ilay tantara le ty farany ty indray ty le no accident le izy telo mianaka le nidominy le sinoa dia inona le sazy mandeha mampalahelo fantatritsika le sazy le sinoa tsy nigadra fa tratran'ny sazy miantona dia tratran'ny lamondy a 100 000 ariary dia nomena n'le zanak'le olona le maty zany izy telo mianaka dia namela zaza anankiroa dia le zaza anankiroa mena 40 millions d'ariary a dia voilà mangina nyren'le maty a mena 6 millions d'ariary a laza mibekoretaka ohatrohatr'izany no fomba fanaondrara zany ny fahitako azy zay hoe ino ny vola dia mangina ino ty dia aza mikiretaka intsony ka raha ohatran'izay hoe tsy dia andeha amin'ny be dia be kely io ty andeha hiketrika indray ny olona hoe andeha tady vahiny arabo na karana na sinoa dia asa dominy amin'ny tomobile ny rafozany na ny namany na nyzany dia nao aza mataotra fa tsy midratra fa maka amin'ny Madagasikara zany tsika amin'ireny fotoana ireny Barea tsy Meksika tsy Brésil tsy Portugal fa malagasy ok saina zany izy saina malagasy zany mahofahofa ireny mahofahofanao ireny malagasy a zany hoe Madagasikara zay ny soratra ireny ty soratra naotsika ireny misy soratra ao ambadika ao ao amin'ny lamosina Madagasikara eo le fitiavana an'le sport fa zao
vava tsy miteny fotsiny fa le fo fitiavana amin'ny Madagasikara sy le malahelo an'ilay Madagasikara izay ny tena marina ny ao am-poniny tsirairay azonareo mioraka dia misika dia mandia dia mihetsika mingan-tanana zay daholo ny fihetsiky ny rehetrarehetra te hikikika mafy hoe malagasy on existe, on est là, on est fort, bordel. Azafady. Dia tonga manangan-tanana, manangana point. On est là, on est fort. Hita taratra mihitsy zany amin'ny rehetrarehetra izay nijery baolina, ny hafaliana. Fa hoe tena misy zavatra nitazomina ato anatin'ny tena, tazomina tato foana. Amin'ny firenena hiviana dia eo zany hoe misy zavatra nandrasana zany, misy zavatra nandrasana ato anatin'ny tena ato dia iny le barrière iny une occasion nivoahana izy dia samy bitaka daholo zay samy sport baolina fa samy bitaka daholo dia jery aminareo tsara fa ny hafaran'izy dia tonga dia niteny merci Barea soulagé le olona afaka tsy misy tsy miteny fa misaotra amin'ny Barea satria nampiray an'ilay malagasy ay ve tsika mahafantatra an'izay ihany ay ve tsika afaka miray ihany afaka mirahina ihany mivoaka angely izy merci Barea tafavoaka atsika raha ohatra tsika ohatran'ny Argentina raisiko ohatra Argentina tena fitiavana an'io baolina io tsy hoe Messi fotsiny na ohatra zany na hoe Maradona fa fitiavana an'io baolina io tena ao anatin'io fitiavan-tanindrazana tena mitovy ny balance raha atao ambony balance mitovy tadiditsika le bale Argentina nanana crise ohatrantsika io fa tsy tonga dia miray iny vao ohatra io tsy misy hoe andeha lahatra mofo andeha any amin'ny banky fa tonga izay tsy nanana tonga dia migrobaka ny grande surface rehetra tonga dia niravahana dia samy maka izay tiany rehefa tapa-kevitra le olona dia zay le izy za tsy hanodikodina anareo eto hoe andehanao moral anareo eto fa raha hoe reunisatsika ireny ny tonga amin'ny 20 septembre tena amitenareo tokony maritsika manofanofa ny saina malagasy io ny 20 septembre dia milasitsika tena miexiste Madagasikara dia tena afaka hoe tena mireharetsika malagasy mireharetsika Madagasikara atsika io zay mila fahafahana tanteraka mihitsy le Madagasikara mila vahoaka milamitsaina ao Madagasikara tsy mila jadona zany fitarina daholo zany mila déclaretsika zany tsy mila jadona tsy mila mpivarotra tanindrazana ny malagasy dia aleo potserina mihitsy le fery hoe tsy mila rajoelina tsy mila rajoelina tsy mila novozy reo ny malagasy zay fa raha ohatra tsika ka betsaka matanjaka tsara ny diaspora tena miteny anareo fa vitan'ny malagasy manadika ny tantara ao Madagasikara azonareo izy matanjaka ny tanindrazana rehefa matanjaka tsika fa rehefa tsika koa tsy aninona ketraka fotsiny reo dia tsika nifametsiny eto amin'ilay Barea any firifiry ny olona misaotra amin'ny Barea samy tsisy miraharaha azoko adinoina io tsy hoe azoko adinoina mialatsiny diso tsy azoko adinoina mihitsy Madagasikara fa zao azoko dinatsika io rehefa samy tsy mifanampy zay fa dia amin'ny manaraka tsika miona aveko aminareo misy ny olona matotsika anondrana analan'io misy ny olona manatsaina misy malagasy misy foana amin'ny malagasy